Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundrato kiazava. Ny fahatokina amantona no azona azy kanefa segondra vitsimonja dia mety hanapodika azy tanteraka. Ry mpiaino malala mampalahelo ankehitriny fa betsaka ireo olona izay faly manararoatra fotsiny fahatokin'ny hafa. Indrisy anefa fa vokatry ny tsy fitandremana kely monja dia mety hamotika izany fifampitokisana izany. Misy ireo izay mamitaka sy naneho toetra tsy mahatoky tamin'ny olona nahatoky azy. Mety mahavoy ianao androany fa tsy maintsy hiverina aminao ihany izay nataonao amin'ny fotoana tsy ampozinao. Noho izany ilaina indrindra ny fitandremana eo amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary izay atao satria ny zavatra tsy ampozintsika indrindra no mety handrava tanteraka izany fifampatokisana izany. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra no tendreko ho mpanapaka ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina ihany koa amin'ny be. Dia izao ihany koa no lazaina amin'ny Salamo 119 manao hoe: ny masoko hijery izay olona mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko, izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy. Tarika Rija Malala. Alaviroanairay ny fakampana fefeo tsy anjady ireo fandrika mahamay zay manintona ny fo satria mifono tombotso nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao arovire ity foko malemy ndrao ao devo babony tsy atsiaro anao fenoy ny fanahy azonay manavaka ny famarinana sy ny sandoka. Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Ny aizy mitatao tsy ahafahanay mandeha eo aminao fa manako na fijery tsy ahenoko anao miteny nefa fantatro ireny fa tsy sitrakao ny teninao no jiro anazava sy ofany. AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarahaba ry mpiaino ajaina ho mamiatrany ny firahanao amin'ny onjam-peon'ny fanantenana. Irariana indrindra mba hanovozanao soa ny fiainona ny fandaharana dia ankafizo ary. Averina trany fa azo mahasoa ny ananambo. Ilaina tokoa ny mamboly azy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena hain'ny olona tokoa ve ny mampiasa ny ananambo?
mba hahasoa azy. Fa na dia tiana teo amin'ny micro namana Rilahy. Hono madama, fantatry ny olona aty amin'ny faritra misy anao ve ny ananambo? Raha taty amin'ny faritany Tomasina teo aloha na région Tsinana na région Nalanjorofo dia fa tsy dia zava-baovao ny ananambo, fa tena foto daoka angambany satria fangaron-daoka ny aty Tomasina zany dia anisany tanatoerana lehibe ny ananambo. Dia hono inona amin'ny ananambo kay no azo hohanina? Ny ananambo alongany hatramin'ny izay nafantarany anazy dia mijanona amin'ny raviny dia felany no fihinana taloha. Ny fakany arany dia zakaina fa hoe mahafaty, fa nefa ny amin'izao fotoana izao dia raha malala noho ny fiofanana sy ny vaovao azo na amin'ny vahiny avy any ivelany mampalahelo indrisy, fa ny vahiny ara mahafantatra ny ankamaroany ny élément nutritif anatin'ilay ananambo dia ny voany zany zao dia azo hohanina tokoa ary mahasolo ny henomby. Dia izavy zany no afaka mihinana ny ananambo? Ny ananambo zany voalohany dia sakafo azo ny mpianakavy rehetrarehetra, manomboka amin'ny zaza afaka misakafo ohatran'ny lehibe ka hatramin'ny antitra be dia afaka mandray azy daholo, ka tsy dia misy hoe limite d'âge na classe d'âge zany ilay fihinanana ananambo. Misaotra tompoko. Fa voankazo inona daholo reto ambolense reto Robeva? Voankazo ananambo reo rakoto Dry, voankazo ahoana Robeva? Fa zavy ny vahiny sa seno miteniteny fony? Se tsy vahiny mo, za tsy miteniteny foana fa marina nie zany lazaiko anse zany, satria misy vony azo hohanina ny ananambo. Dia voankazo izy zany. Fa nanomboka oviana indray no azo nohanina ny vonin'ny ananamboka. So dia mba minakina pona Robeva. Raviny any anie no fihinantsika hatramin'ireny hatramin'izay Dia faly amin'ny lazanse fa tena azo hohanina ny vonin'ny ananambo Zany. Fa malahelo kosa mieritreritra. Fa zao sika vao mahalala an'izany nefa vahiny efa hatry ny elany nalala ny tombotsoa azo avy amin'ny vonin'ny ananambo. Zany tokoa ve Robeva? Zany ataon'se fa tsy mahasolena mihitsy moa ny vonin'ny ananambo. Zany ve? Sakafo tena mitondra hery mahavelona ho an'ny olombelona izy rakoto sady azo hitsinjovana amin'ny fotoan-tsarotra satria misy mandavan-taona. Ary zay anie no amboleko azo fototra maromaro toy izao Ary tena vo mafy tokoa raha izany teto ihany nahita ny ananambo nandritra izay taona maro zay fa tsy mba nigioka ny tombotsoa azo avy aminy kino. Tary nahoana ary? Mbola afaka manararoatra tsara sesy ny ankonany se. Efa hono ary Robeva. Dia inona avy marina moa zany no azo hohanina amin'ny ananambo Azo se hohanina avokoa ny voany, ny raviny, ny hodiny mbola tanora, ny felany. Marina hoe se ty. Dia ahoana ny fahandro azy? Le hodiny tanora azo atao salady asiana saosy vinaigrety zany Zany dia ny voany ao anatin'le hodiny maitso iny azo se andrahoana toy ny petit pois iny. Dray. Rehefa maina kosa iny voany iny dia azo se endasina toy ny voanjo lavo. Tena marina ve zany? Ny raviny moa efa hainse tsara fa azo atao ro mazava. Atao ro mazava. Nefa azo atao salady ihany koa Ary tena tombotsoa marina le ananambo Robeva. Marina ny se aleo mamboly aiza indray no ahita ohatr' zany? Sady zao no teneniko am'se aro afo mahomby amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny ananambo. Zany
tsy izany ihany fa fanadiovana rano ihany ko neny ananambo e. Fanadiovana rano edresy raikitra zany fa de efa atorony se raha misy tsy aiko am'le fambolena. Tsy olan'izany fa ny zava-dehibe de miampiraindray ny fianakaviana mahazo tombotsoa amin'ny fihinanana ananambo e. Eta hoa ry mpianakavy mitondra vahaolana amin'ny tsy fanjari-tsakafo amin'ireo otrikaina mahavelona ao aminy ny ananambo, ko mahazo toa mamboly sy mihinana azy amin'ny fomba miovaova dia ho salama ny ankonana. Anjaranao mamboly ananambo mba hahafahanao migoka ny tombotsoa azo avy aminy. Dia hatreo koa aloha mamarana ny fotoanantsika androany, zoanitra no nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo, ry lasa samy makosa ny teo amin'ny lafiny teknika. Dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompo lasy tompo vavy. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Miarahabanao namana izay mijanjy ny radio an-tranao ianany tio a ny namanao hiaja ro miaraka aminao etoa. Tsy hoela dia ho tonga ao an-trano na ho asantsika baka toy hoe famarikitsy trano lahy. Androana lohateny vaovao koa ty handesiko anao etoa. Nanino tsika mijaly io? Io zany ty lohateny tsika androany. Nanino moa tsika mijaly io? Fanontania zao le janjy tsika mbetimbe roa. Mivola zao ndra tia jama liniliniky ndra ty tanora ndra tsika fa olobe io miboaky amintsika avao reakizay. Manino tsika mijaly io? Ndra nahary volany be hatea io va lahy faly magnenty ty fahoriategna? Ndra nahary volany be hatea io teany ty manenty olo mijaly io? Teany ty manenty kamboty noho azy maty valy reny io? Aleo ty baiboly ho hampamaliatsika azy fa hivavaky tsekitsika aloha. Jesosy io ingo koa zahay hinanikio handiniky ty safanao. Engao ty hakeonay Jesosy ary ameo anay ty fanahinao masina hagnazava ty fisahinanay. Amin'ny agnaranao ty angatanay an'izay. Misotra Jesosy io. Amen. Andao moa le manasanao direct aho handramby ty baibolinao ary hanokatry ny ao amin'ny Genesis 3:1. Sokafy soa ty baibolinao hagnentsika amin'ny Genesis 3:1 hahitatsika hoe baka ia marina moa ity fijalia mahazo atsika hinaniky io ty. Ia ro tena fotsy ny problemy iabiaby io. Vakeko amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 3:1. Ary ny menarana dia fetsy noho ny biby dia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra. Ary hoy izy tamindra vehivavy, hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Etoa zany tsika laha nijanjy soa dia mahitaky menarana mampisalasala ny Eva. Ary io fisalasalana io tsy fatokian-Dragnahary io ro tena fotsy ny problème io. Laha tsika mandramby baibolitsika magnenty tantarany famorona io amin'ny Genesis 1 sy 2 ao. Le hitatsika soa fa lafa noforonin-Dragnahary Adama sy Eva io le napetrany amin'ny saha soasoa atao sahedena zao. Le sambatsy bibliky rozy le tsy misy raha ty nilandro sasy ty tao. Fiadana izay ty niaina ndrozy tao. Rozy mirovaly io. Ary satria Ndragnahary io be fitiavana, laha ty tena marina ro tiasan'ny baiboly Ndragnahary io fitiavana de nomeny safidy Adama sy Eva mba tsy hanaky robô io ka hagnaraky baiko avao jusqu'amparany. Atsimo la mandeha, à gauche la mandeha, à droite la mandeha,
fa nomeny safidy mana ty sitrapony porofo ty maha fitiavana Andranahary zany. Fa ty fampiasany Adama sy Eva io safidy nomendranahary eo koa ro mipetraky koa ty problemy. Lafa igny avy paka fagnahy igny devoly igny le notinginin-drozy lahy ny tsy hakatoa Andranahary naleon-drozy nagnoriky safadevoly igny le i avy fahoria hinanik'io. La hententsika amy Genesis 3:1-7 jusk'amin'ny 7 Genesis 3:1-7 jusk'amin'ny 7 le janjigninareo so mo ty raha nisy tsy asa menarana iny tamin'ny ampela tao Eva io. Nao tsy ho faty ty asanareo fa Andranahary fa mignandro hinananareo la mahiratsy ty fanentinareo la manahaky Andranahary nareo hahalala ty soa no ho raty. Nihita gn'ampela igny amizay fa soa hazo soasoa mahatahihina mahafinaritsy ty manenty azy hazo mahatsiritra mapahitsy. Le ino amizay ty nataony nanotazany ty voany ny hinanany le nameany avao koa Adama la nihina rozy nahiratsy ty fanentin-drozy le nahitaky amizay rozy fa nijily lahy rozy no zao nitrebiky ravinaviavy rozy nisikinan-drozy. Henteo zay lafa nihina raha igny rozy nahisitsy zao vatany va nanaky Andranahary zao vatany va tsy loza ty raha nitranga. Taloha tsy nisy problemy fisikina zao ihinanik'io mitrebiky ravinaviavy manahaky ravina badamera regny zany amitsika toy notrebehin-drozy manakory moa raviny io lafa avy masoandro io malazo le miraraky diny hotsika so hoe impiry zany rozy tagnatin'andro raiky igny nitrebiky ravinaviavy hatafindrozy ty vatandrozy hisikinan-drozy. Problemy zao vokatry ny fandika safa-Andranahary igny. Bakeo amizay koa laha tohizatsika eo amin'ny 9-5 eo le hitatsika soa fa iny ty raha niseo ambara tantara ao fa nilay Andranahary lozy ny finy rozy ny vony. Andranahary manday fiadana isan'andro hoahin-drozy igny nilaisan-drozy koa. Tsy problemy zay zao ty raha nateraky ny tsy fagnarasa fa-Andranahary io. Fahoria tahotsy nainaintsy nisy fietseham-po matahotsy zao fietseham-po raty zao hinanik'io mahay matahotsy zao rozy mahay megnatry zao rozy mahatsapa tsy fahampea zao. Andranahary fa mivola hoe mahafaty io lahy nao zao koa devoly no hieviny koa mahitaky hoe mahatsiriritra mampahendry zao ndraiky koa hazo iny. Ary io fitsiriritana io fitiavana tahaka ty plasy Andranahary io ro tena fototsy ny problemy io. Aia koa moa mbo hisy raha manahaky an'izay lahy tegna noforon-Andranahary itegna koa ro hangalaky ty plasiny. Tsy misy raha manahaky an'izay hambopodisy toerana zao filatsy mety ho tanteraky zao tsy misy an'izao hoe tegna noforony zao ka hangalaky plasy ty mpamoro ategna zao. Ary lafa mieritseritsy sy mandinika an'izao tsika de maro no mivola manao hoe agege Andranahary avao koa ne zany namorona ny devoly io. Nagnino moa zany natao ny devoly io? Tsy zay ty atao sasany amitsika. Nagnino natao ny devoly io nefa hainy fa devoly io avao handay raha raty aby amin'ny Adama sy Eva io. Ka nagnino zany mbo nataony avao devoly io? Ry namako, amin'ny Ezekela 2:20 ao 13 juska 15 Genesis 2:20 13 juska amin'ny 15 de mivola fa nao zao Andranahary laha namboatsy anjely io Losofera io tamizay mbo Losofera ty agnarany de zao tsy nisy raha raty zao hita taminy tao
tsy namorona haratian-dragnahary io lahy. Ary ao amin'Isaia 10:7 andiny 10:3 amby juska 10:5 Isaia 10:4 andiny 10:3 juska 10:5 de mivola soa ny baiboly fa fisaintsaina ny raty baka agnainy ao ro nahavy any devoly nanota io. Ila nagnapaniria raty tagnainy tao tahanaka an-dragnahary. Ary izay avao koa nety fakapagnahy nandesiny tamin'ny Eva teo. Nao zao ho taka an-dragnahary zao na mihina hazo iny tegna. Amin'ny Apokalipsy 12 andiny 7 juska amin'ny andiny 7. Apokalipsy 12 andiny 7 juska amin'ny andiny 7 de volagniny ao fa nao zao devoly anjely voaroka baka an-danitsy any, noroasin-dragnahary baka an-danitsy any. Tsy misy plasy ho androsasy an-danitsy any, meloko rozy. Lafa bakany amizay ozy ataony amizay koa ze hahavy any Adama sy Eva tsy hanoroky safandragnahary io, soa mba ho voaroka baka amin'ny plasy soasoa ao koa Adama sy Eva, tsy hana plasy amin-dragnahary ao sasy. Ary tena tanteraky zay fanorian'ny devoly zay, io tsika hinaniky io. Noroahy baka amin'ny Saedena ao Adama sy Eva, avy fahoria iny, avy fijalia lako hinaniky io, avy toreo hinaniky io. Asan'ny devoly io. Ary tsika koa nanoriky safany io, nahavy raha iaby raty amin'ny fiaignatsika hinaniky io. Tsy raha mahafinaritsy anefa de zao. Devoly io fa tsy misy plasy ho androzy sasy any, fa tapaky ty anjarany. Fa tsika mbo tsy trobo lahy tsika, mbo mikaiky atsika an-dragnahary, mbo magnafana tena amitsika an-dragnahary, hipoly an-tragnony ao, ho anany pakato hanoriky safany raiky. Mikaiky anao an-dragnahary hinaniky io, molia lahy, engao raha ratiraty ampanaoviny devoly anao, angao raha reny, mipolia amin-dragnahary. Asa manakory lahy ia, tapakevitsy ny hipoly va aleonao avao miaraka amin'ny devoly manao raha ratiraty reny? Malahelo an-dragnahary laha manao fanapakevitsy manahaky an'izay ry. Mipoliana lahy, teanao Jesosy, engao raha ratiraty io. Fa zao mbo agny ty plasitsika, mbo mampagnatena fiadana mandrakizay ho ahitsika Jesosy. Tsika lahy hivava. Jesosy misaotra anao zahay, nagnazava taminay tetoa ty androany, fa ny fahoriana, ny fijalia, fahasahirana lako avy amin'ny fiaignanay hinaniky zao. De vokatry ny tsy fagnarahanay safanao, tsy fagnarahany razanay taloha tany safanao. Manasafidy avao koa zahay hinaniky io, hipoly aminao, hiada avao jusqu'amparany, na hanohy ty hery-lohanay, tsy hidary safanao zao, ka hana fijalia avao koa jusqu'amparany. Jesosy ampio zahay, hahay anao safidy soa eo amin'ny fiainanay, ka ho zaza pakato jusqu'amparany. Misaotsy Jesosy io. Amen. Hatrindray ara fiarahantsika androany, mametraky ny mandram-pioana io. Ny fanambarana imerika tosika. Faulina iti taliti
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. tonga indrindra amin'ny fotoana ny fandaharana ra-pahasalamana isika ary mpiaino an-jaina arak'ilay feokira famantarana teo koa dia mankasitraka indrindra ny fanarahanao izany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana. Ataoko angamba fa faniriny ny sambatan'olona tokoa izany ho salama mandrakariva izany. Andao isika hivavaka mba anana fahasalamana ireo mety tratrany tsy fahasalamana. Mba hositran'ilay Andriamanitra mpanasitrana ny rovintsika rehetra. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, vavaka manokana izay ho an'ireo tsy salama rehetra. Tanterao Andriamanitra ny fanindrindra ny tsy salama rehetra ireny, mba azo fahasalamana izy ireny. Ianao Andriamanitra ny dokotera ambony dokotera rehetra, afaka manatanteraka izany amin'ny fotoana vetivety na dia ao anatin'ny iray mpimaso ary. Saotra Jesosy eo. Amen. Dia ho ambinina sy ho salamany ianao. Tamin'ny fandarana teo aloha raha tsy hivona kely dia niresaka mahakasika amin'ny fampiasam-batana isika izay tena ilaina tokoa. Nosokajiny dokotera 3 ny fampiasam-batana. Tadidinao ve? Andao aneo averintsika kely. Ny sokajy voalohany dia ilay aktivité physique obligatoire, izany hoe fampiasam-batana tsy maintsy atao. Ireo asa mandraraha izay tsy maintsy ataontsika andavanandro izany. Ny sokajy faharoa kosa dia ny activité physique de loisir. Araka ny fanazavan'ny dokotera dia io no mikendry fahasalamana. Ohatra amin'izany ny ditongotra, ny fitondrana bisikileta, ny lomano sy ny maro hafa. Ary ny sokajy fahatelo farany kosa dia ilay antsoina hoe activité physique sportive. Araka izany anaran'izany dia ilay natokana ho an'ny olona teo matianina amin'ny sport izany. Olona voara-maso ara-pahasalamana manokana io dokotera ny tokony hanao azy ity. Mbola hiresaka misimisy kokoa mahakasika ity fampiasam-batana ity ny fandaharantsika anio. Miara-miasa amin'ny fandaharana rena amin'ny fahasalamako an-trano moa ny dokotera Yves Ravelson. Miarahaba tompoko, tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Manahoana tompoko? Ny resaka fampiasam-batana tsika dokotera. Misy sokajy 3 izy ireo ianao. Ny sokajy fahatelo izay tsy voatery ho atao hoy dokotera. Ny sokajy voalohany moa efa tsy maintsy atao rahateo, fa le sokajy faharoa ve dokotera tokony atao dia manahoana ny fatrany na ny faharetany? Tsy maintsy atao ary misy fatrany. Ny zavatra rehetrarehetra dia misy fatrany daholo. Ary ny fatrany moa zany dia ohatra zao raisitsika ny fandehanana tongotra. Ny vatany olona mantsy tsy mitovy. Misy diabète, misy ny asthmatique, misy ny olona misy tension, ny karazana. Fa io fatra io zany miankina amin'ilay aretina ihany koa. Zay zany anjaranay dokotera zany tena mijery hoe ohatran'izao ny fatrany. Fa en moyenne zany no resako eto isaky ny maraina. Io zany fotoana tsara indrindra. Dia azavaiko ny fomba fanaovana azy. Vao mifoha ohatra hoe mahazatra anao mifoha amin'ny 4 maraina, zava-dehibe zany zay. Vao mifoha anao amin'ny 4 maraina, raha ohatra moa kristianina ianao dia tsara ny vavaka. Zay ndro zany zavatra anankiray ngeza be dia fomba ny rehetra moa zany vao mifoha maraina dia misaotra an'Andriamanitra, mivavaka dia vita le fivavahana dia misotro rano. Mifandray be mantsy ny rano sy ny aktivité fizika le fampiasam-batana.
satria rehefa mampiasa vatana atsika dia misy déchet misy loto misy fako zay avoaka ny vatatsika zay mahatonga atsika nitsemboka de io fako ioa mila diovina de zay ny ilana an'le rano de alohany anao an'le activité physique ianao vo maraina vo avy ny fo ianao de avy ny vavaka ianao de misotry rano ho an'ny olon-dehibe zany ataovy zay sotroana rano 2 litatra eo amin'ny 3 minitra eo ny sotroanao an'izay alefaso tsikelikely fa lany ihany io votelina ihany io de mangatsika be alefaso io fa ilainao am'le activité physique am'le fampiasam-batana io avy misotro rano ianao de lasa ianao mandeha tongotra manao ditongotra dia maika tsy hoe le mandeha mora miadana kely eo ny vitesse aloha zany raha ohatra mandeha maika dia ny afainganam-pandeha moa zany de eo amin'ny raha ohatra mandeha miadana zany mahavita 4 kilometatra isan'orontsika 4 kilometatra isan'orontsika raha mandeha miadana zay fa raha ohatra afainganana kely lay afainganam-pandeha dia afaka manatratra 4 kilometatra isan'orontsika ny sokatra de 2 kilometatra isan'ora ny vitany de isika olombelona eo a moyenne zany raha mandeha somary mafimafy zany de 4 kilometatra isan'ora io le tadiavitsika io mandeha aingana somary mandeha aingana manatratra 4 kilometatra isan'ora de raha ohatra manao an'izay ianao mahavita adiny 2 isan'andro anao de tena efa zava-dehibe raha ohatra isaina misy an'ireny fitaovana atao hoe podomètre ireny any amin'ny mpivarotra fitaovana momba ny fanatanjahantena de misy an'ireny podomètre de ziny zany apetraka eo amin'ny tongotra de isaky ny mandeha ianao de manisany isan'ny pahana dingana nataonao de ny tsara zany rehefa manao an'izy raha ohatra tsy manana moyen tsy manana fahafahana ianao mandrefy an'le 4 kilometatra vitanao na le 20 kilometatra dia isaina indray ny isan'ny dingana na vita zany hoe eo amin'ny 10 000 pas par jour ny tsara indrindra 10 000 pas par jour isa maraina io zany hoe fanaovana azy amin'ny pratika za moa zany manoro tsara mihitsy eto raha ohatra moa zany ianao manana somary miataka kely ny taninarivo ary zay ny tena tsara any amin'ny toerana tsy misy setroka ianao manao an'izay zay ny tena tsara zay mahatsara ny toerana ipetrahantsika somary miataka kely ny renivohitra satria mba madio kokoa ny rivotra fa raha eto andrenivohitra ianao hoe tsy maintsy ary mare masay ohatra ianao ny anao an'izay ana zay efa fantatrao hoe firy ny refiny io ohatra hoe amin'ny lalam-baovao rokady iny miainga avy any koron-drano mandra-pahatonga ary amin'ny bypass 20 kilometatra zao io donc raha ohatra ianao te anao an'le 20 kilometatra de fantaro hoe aiza io misasaka de mandeha ianao de miverina de vitanao ny le 20 kilometatra de azonao atao ny manao an'ity fanandramana ity raisinao tsara ny famantaranandro dia misy an'le chronomètre mantsy any amin'iny famantaranandro iny dia iezao chronometrena zany hoe sady manisy ianao no mandeha de jerevo hoe firy ny dingana vitako ao anatin'ny 2 minitra de firy ny dingana vitako ao anatin'ny 10 minitra firy ny dingana vitako ao anatin'ny adiny 2 de raha ohatra mizatra manao an'izay ianao de ho fantatrao hoe zao afainganam-pandehako zao de zao dingana ny vitako ka ny objectif atsika mba ho tody amin'ilay atao hoe salama tsara feno 100 taona salama tsara dia 10 000 pas par jour eny tompoko inona re dokotera ny tena tombontsoa azo amin'ny fampiasam-batana ny tombontsoa azo amin'ny fampiasam-batana aloha zany dia betsaka voalohany rehefa manao nylay fampiasana vatana isika dia mitombo ny fisefona jerevany rehefa miazakazaka tsika de sepotritsika mitombo ny fisefona iny fitombo ny fisefona iny
dia fomba anankiray amoahana ro loto amin'ny alalany avokafoka zay zany voalohany indrindra ary tsy vitan'izay fa inni oditra dia fitaovana anankiray famoahana loto ny olona tsy mba tsemboka mihitsy zany dia mitahiry loto ao anatiny ka ny fampiasana vatana dia fomba anankiray amoahana loto amin'ny alalany atsembohana ary zay famoahana loto amin'ny alalany fahatsembohana zay a dia tena zava-dehibe amin'ny fahasalamana satria tsy ny loto rehetra de tafavoaka amin'ny avokafoka ny amin'ny pipi any amin'ny kaka fa misy loto tsy de mivoaka amin'ireny zavatra reny fa ato amin'ny atsembohana indray izy mivoaka ka ilaina ny fanaovana ny asa fanatanjahantena asa vatana zany a mba ahatonga atsika hamoaka an'ireo karazana loto tsy afaka ivoaka raha tsy amin'ny alalany hoditra de ireo loto reo raha tsy tafavoaka tarika aretina matsiravina mihitsy ao anatintsika de ireo aretina reo a zay mitarika fahafatesana aingana de aingana ka zay ny antony anaovantsika le teny eto hoe alao mpiasa vatana satria araka ny teneniko taria am-piandohana 70 ane nisan'ny aretina izay tsy mahazo vahana firy raha ohatra ka mampiasa vatana isika tsy azo vahana mihitsy reo aretina reo raha mampiasa vatana isika firy-taona moa zany ny tokony hanomboka nyity fampiasam-batany ity ny olona dokotera ity moa zany dia fandaharana zay taizantsika mba ho lava velona de eto misy teny anankiray hoentiko aminareo voaingana kely nahitan'izy ity fandaharana nataony professeur agrégé ao frantsa ao izy ity de zao ny zavatra teneny pour devenir centenaire il faut commencer jeune ozy izy raha teo feno 100 taona ianao de manomboa fahatanoranao zany hoe mbola kely ianao de efa manana an'ilay fahazarana tsara ilay fomba fiainana feno fahasalamana le style de vie saine zany de ny mbola kely fa tsy hoe rehefa antitrantitra eo rehefa aretirety azy vao anomboka zany hoe kely ny chance ahatonga atsika ho feno 100 taona mahery ary salama tsara raha efa antitra atsika manomboka ka zay maheno an'le fandaharana zany de manapa-hevitra androany ihany de manombo androany ihany de manombo fa hotody ary tany amin'ny radio anankiray ahko nisy fandaharana nataoko a sy tany amin'ny tele anankiray nisy fandaharana nataoko a de ny fanontaniana napetraka ny zareo tamiko hoe ahoana dokotera ny andrefesana hoe hotody 100 taona na tsy hotody 100 taona ahako satria zany raha ohatra za 20 taona ozy izy a mbola misy 20 taona ane eo anatrehako ahoana ny andrefesana hoe hotody ahako de fomba andrefesana ny fizoranao mankany amin'le 100 taona de fahasalamana rehefa salama foana ianao a de azo antoka hoe mankany azay andeha ho any amin'ny 100 taona fa isam-bolana ianao marary foana de efa mieritrereta fa tsy hoany ianao zay de zay zany mahatonga atsika iezaka hametraka nyity fomba fiainana ara-pahasalamana itya mba ho salama ary zay ny antony mahatonga anay teny hoe raha tanterahana ane ity tetikasa ity ka manaiky ny malagasy rehetra manaiky ny tokatrano rehetra manaiky ny olona rehetra hanatanteraka an'izy ity midina 100 ane ny vola lanina momba fahasalamana eto Madagasikara le budget de santé zany ao ministera zany resako raha ohatra moa salama atsika menakavina moa ny ilana ny hôpitaly mety atao karazana hoe salle de gym ndray ngamba io hôpitaly io ny efa rany rehefa hoe tena salama daholo tsika mba toy ny olona marary de misy fomba fiainana tsy nety tao zany hoe izay zavatra zay moa zany no ezahtsika ahitsy ao anatin'ity fandaharana ity amara-paranana ny resaka toko ny teny dokotera te hoe tokony anomboka amin'ny atanyrana ny fanaovana n'le fomba fiaina de nefa mety misy mpiaino atsika zao a mety efa anoany amin'ny 50 taona inona no azony dokotera
ho tenenina amin'izy ireny mety hiteny ve izy hoe tara loatra zany mety tsy ho tratra ela velona tsony a zany satria efa tara loatra inona no azony dokotera ampaherezana in'izy ireny sy atorana izy ireny. Tena misy fampaherezana angezabe ty omeko ity. Misy an'lay frantsay Robert Marchand. Io Robert Marchand 9 taona izy zay vao maty. Ary nalalany zao tontolo zao an'io Robert Marchand io a dia izy nandeha bisikileta tamin'ny androm-piainany rehetra nanomboka tamin'ny 15 taonany. Zany hoe tsy mpitaingina bisikileta hatramin'izay izy fa rehefa nafantatra 90 taona azafady fa tsy 15 taona akory raha ny tantaran'io rangahy io 90 taona izy a niditra retirety zay vao nanomboka nanao bisikileta ary isan'andro mitaingina bisikileta manao 12 kilometatra isan'andro. Isan'andro 12 kilometatra isan'andro. 90 taona izy nanomboka fa tody 9 taona izy vao maty. Ary ny fomba nanaovan'ny fankalazana ny 100 taonany dia nitaingina bisikileta anisany nanao an'iny Tour de France iny izy. Zava-dehibe ny zany zavatra zany. Zany hoe ny tena zava-dehibe dia ny anomboatsika ary ny andraisantsika ny tanana ny fahasalamantsika. Aza petraka amin'ny fanafody ny fahasalamana, aza petraka any amin'ny dokotera ny fahasalamanao, fa ianao mihitsy no mandray an-tanana ny fahasalamanao. Ary izay no zava-dehibe amin'ity fandaharana zay ataontsika ity. Ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fahasalamana. Fa tsy hoe rehefa marary ianao tsisy fanafody ve ao hoaniny tsisy dokotera ve hitsabo hoe zava-doza zany. Tsika malagasy dia manana harena angezabe le tao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Alao soroana le aretina fa manahirana ane le mitsabo an'le aretina rehefa tonga ka alao soroatsika. Ka fomba anankiray soroana ny aretina, ninina ny aretina zay mety ahazo dia ity fanatanjahantena ity. De misy karazany maromaro izy io araka ny toe-batanao indrindrandrindra fa ny anankiroa voalohany le sokajy roa voalohany de fa ampy. Tena omeko atsika rehetra mihitsy ampy atody ianao 100 taona io. Le sokajy fahatelo le hoe sport iny moa zany de anjarany tsirairay avy indray iny hoe za akoatran'le sokajy faharoa de za koa mbola anao an'le sokajy fahatelo bon iny tsy de anjaranao indray zay fa ny tiako tenenina fotsiny tsara ny sport, le activité sportive tsara mihitsy ny activité sportive. Ary rehefa hoe folaka zany hoe efa manana fahazarana am'le izy ianao tsara mihitsy ny activité sportive. Fa raha ohatra ianao tsy hanao sport fa le activité physique sokajy anankiroa voalohany le ny tany saiko dia azo antoka nefa ny atody 100 taona. Mankasitraka indrindra dokotera. Ry mpianakavy, fomba ahela velona sy ahasalamanao ny fampiasam-batana, ko aza ataoko nangy zany. Tsisy madilana ho tentenana intsony zay afatra dokotera zay, ny manamafy no ataony ekipan'ny AWR hoe aza kinina amin'ny hafa ny fahasalamanao fa raiso an-tanana. Isaorana indrindra dokotera Yves Ravelson nizatra ireo fomba fiaina ahela velona ao anatin'ny fahasalamana. Izay fomba fiaina atolotra ao antsika malagasy tsy ankanavaka. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampy ny tianao fantatra dia azonao antsoina ny laharana 034 39 415 28 034 39 415 28 na 033 12 261 77 033 12 261 77. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharany AWR. Zoanitra sy rilano ny farimpona na totosa ny fandaharana harena ny fahasalamako. Ivanaovantsika mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 7:20 andiny fahenina tapany faharoa no atolotra anao manao hoe fanapody ny fanozonana ho fitahinanao izy
Andriamanitra izany noho ny fitiavana ianao. Hitantsika rehetra tokoa ny Andriamanitra. AWR feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly mitafatafa miara-mianatra ny ten'Andriamanitra aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitantso. Mitohatrany ny fiarantsika mianatra mahakasika ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty. Izany no anisan'ny fanantenana lehibe ao anatin'ny finoana kristianina, ny fitsanganany tena amin'ny maty mihitsy. Ny zavatra mahafaly dia ity: rehefa maty ny olona anankiray ilay olona anankiray lazaina hoe maty ao amin'ny tompo, izany hoe tsara ny fifandraisany fihavanany tamin'ny tompo talohany nafatesany, izay le hoe maty ao amin'ny tompo. Rehefa maty izy dia tahaka ny olona handeha hatory torimaso lalina, izay lazaina ao ampitoroteny fa tsisy zavatra fantany tsony, tsy afaka mity izy, tsy afaka mankahala izy, tsy afaka mitsodrano izy, tsy matsiaro ninonina mihitsy izy ao, tsy afaka mitaha ny maty. Rehefa matory ao izy ka foazina amin'ny torimasony amin'ny fiavian' Jesosy fanondrony, dia tsisy zavatra tadidiny afa-tsy izay zavatra farany nataony talohany nafatesany. Rehefa hifoha izy dia amin'ny indray mpimaso, amin'ny ampanenona ny trompetra izay ataon'ny anjely dia ny herin'i Jesosy, ilay tompony fananganana amin'ny maty. Izy ny manana ny lakile an'izany dia anangana n'ireny havantsika efa maty tao amin'ny tompo ireny, ary amin'izay fotoan'izay dia hovana izy ireny hiaona amin'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra. Satria Jesosy rehefa ho avy tsy mikasy tany izany, fa ireo izay tratra velona dia hovaina tahaka an'ireo olona natsangana tamin'ny maty, dia hoentina miakatra miaona amin'i Jesosy eny amin'ny rahony lanitra, dia hiakatra handova ny fiainana mandrakizay. Tsy angatra no entina miakatra, fa olona natsangana tamin'ny maty fa nandalo fanovana. Fantatry ny maro antsika moa fa ny testamenta vaovao no tena miresaka betsaka momba ny fitsanganana amin'ny maty, ary araka ny fahitantsika dia miresaka an'izany koa ny testamenta taloha. Ireo olona tamin'ny andron'ny testamenta taloha, ireo olon'Andriamanitra ny aina tamin'izany fotoan'izany, dia nanana ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty mitovy amin'ny antsika mihitsy, ary izany no nisan'ny nahatonga azy ireo hijoro tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana. Nitanisa azy ireo ny sasantsasany amin'izy ireo ny Hebreo 1:10. Hebreo 1:10 angatana ianao mba hamaky an'izany. Fa rehefa avy mitanisan'ireo olony finoana tao amin'ny testamenta taloha ireo ny apôstôly Paoly, dia izao no lazainy eo amin'ny 17. Ireo rehetr'ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitreny izy, ka ravoravo ny araba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Hitantsika amin'izany fa finoana ngena tamin'ny finoana, maty tamin'ny finoana izy ireo, tsy mbola azo ny teny fikasana, maty tao amin'ny finoana fa nahatazana an'izany eny lavitreny izy, izay le hoe vision amin'ny finoana, ary tsy vitan'izay fa ny ravoravony izany fanantenana izany, nanaiky izy fa vahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ity. Fandalovana ny eto, misy asa anyrahana ny tsirairay izay tokony ho fantatry ny tsirairay amin'ny fandalovana eto, fa tsy eto ny fonenantsika. I Marta, naman'i Jesosy, izay velona tamin'ny androny, dia fa nanana n'izany fanantenana izany koa. Ao amin'ny Jaona 1:12. Raha tsaroantsika dia tamin'ny fotoana nananganan'i Jesosy
any lazarosy tamin'ny maty izy ity, lazarosy izay anadahany marta ary naman' jesosy. Dia rehefa nampanantena jesosy fa ho atsangana amin'ny maty izy, dia hoy marta taminy eo amin'ny 7:20 fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Tena mahay baiboly marta. Ary rehefa niteny jesosy hoe ho atsangana amin'ny maty izy, dia hoy izy hoe ia, fantatro fa amin'ny andro farany no atsangana izy, ary izay mihitsy ny fahamarinana. Kanefa jesosy dia tia ampiseho azy fa jesosy no tompon'ny fiainana sy ny fananganana amin'ny maty, dia natsangana tamin'ny maty tamin'ny fotoan'io lazarosy. Fa maty ihany izy taty aorianan'izany fa ho atsangana amin'ny maty amin'ny andro farany. Tsy misy isalasalana na dia tamin'izany vanim-potoana izany aza fa nanana fahalalana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany ny jiosy, na dia tsy ny rehetra aza ny nino an'izany. Ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 7:20, Asin'ny Apôstôly 7:20 dia milaza mazava fa na ny fariseo aza dia mino ny fitsanganana amin'ny maty. Fa anio isika dia mbola handre ny fanantenana ny amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty izany avy amin'ny faminaniana nomena ny mpaminany lehibe anankiray, Daniela izany, ao amin'ny boky ny soratany na nampanoratiny fanahin'Andriamanitra azy. Ao amin'ny Daniela 12:1-2 sy ny 4 dia raisitsika indray ny 10:17. Vakitsika fatipatenana satria ny fotoanantsika voafetra fa ianao no angatahana hamaky ny Daniela 12 manontolo. Daniela 12:1-2 sy ny 4 ary ny 10:17. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Eto dia fa faritany Daniela mazava tsara fa tsy ny olona rehetra no hitsangana amin'ny maty ary handova ny fiainana mandrakizay. Fa misy dia misy ireo izay ho foana maintsy, ho foanana ny fisiny. Dia izao no toy ny teny amin'ny 7 azy, izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Itondray ny asana ny rahanantsika mba anaparika ny fahamarinana no resahan'ny Daniela. Tafiditra ao anatin'izany ny fampalalana ny olona fa isy ange ny fitsanganana amin'ny maty, fa tsetsatsetsat tsy ahitra ny ilazana, fa ny endry dia tsara, tena tsara izany hoe endry hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra izy. Fa raha toy ianao ka mandray anjara amin'ny famerenana ny olona ny emotra ny ataka an'Andriamanitra no ny antony tsy fantatra, no ny antony samihafa, dia mamerina azy ireny ho eo amin'Andriamanitra indray, dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory eo anatren'Andriamanitra ianao. Amin'izao fotoan'izao mantsy dia misy le tetikasa manokana antsoina hoe 6.0 eo anivon'ny Federasiona Madagasikara fovoany, ary tsy fantatro mihitatra manerana ny faritra hafa izany. Mandritra ny 90 andro dia miezaka ny mambra rehetra mamerina ny olona izay ny emotra no ny antony samihafa, tsy misy fandatsana atao amin'izy ireny na kely aza, tsy misy fitsaratsarana atao amin'izy ireny na kely aza, fa efa akaiky ny farany. Tonga ny fotoana izay hiverenana eo ambala indray. Mila manomana ny tenantsika tsirairay avy isika sy ireo namantsika rehetra izay ny emotra mba hiverina eo ambala ho amin'izany fiavian' Jesosy indray eny amin'ny raha ony lanitra izany. 4 Ary ianao ry Daniela dia orinao ny teny ka asio tompo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. 10 Maro no diovina sy ho fotsina rozan-toetra. Toy zavatra iainantsika amin'izao fotoan'izao izany mandalo memy daholo, kanefa natao asoa izany ho diovina sy ho fotsiana izany. Izay rehetra ho any an-danitra tsy maintsy mandalo an'izany, araka ny toy ny teny eto hoe
fa ny ratsy fanahy kosa mbola nao ratsy ihany ary tsisy amin'ny ratsy fanahy hafantatra fa ny endry no hafantatra. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitrisan'andro sy ampidirana ny favetavetana mahatonga fandravana dia isy andro 790 sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 5:telopolo fa mandeha any ianao mandra-piavy ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Mbola manamafy ny hisian'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany izany. Mikaela andrian-dehibe voalaza eto dia Jesosy. Azontsika tsoina mihitsy hoe Mikaela koa Jesosy. Zao no teny vakitsika ao amin'ny boky amaranantsika azy ao amin'ny boky Hery mifanandrina takila 13:9. Raha miresaka ny zavatra hitranga amin'ny fotoana hananganana amin'ny maty izy. Misokatra ny fasana ary maro amin'ireo izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo. Ny sasany no amin'ny fiainana mandrakizay ary ny sasany no amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay araka ny voalazan'ny Daniela 12:2 teo. Ireo rehetra izay maty tao amin'ny finoana ny hafatry ny anjely fahatelo ao amin'ny Apokalipsy 4:20 misy an'izay hafatry ny anjely fahatelo izay dia mivoaka avy ao am-pasana mitafy voninahitra mba handre ny fanekem-pihavanana taon'Andriamanitra amin'ireo izay mitandrina ny didiny. Eto dia miato kely isika. Hitantsika ny mahasarobidi ny fitoriana ny afatry ny anjely telo satria ny olona manaiky ampinoana n'izany no handray anjara ny fitsanganana amin'ny maty. Mitafy voninahitra handre ny fanekem-pihavanana taon'Andriamanitra amin'ireo izay mitandrina ny didiny. Ireo izay nandefona azy kosa araka hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 1:7 ireo izay nanaraby an'i Kristy teo mpialana aina sy nanao azy ho fiomehezana mba amin'ny mpanohitra na hery vaika indrindra ny fahamarinana sy ny vahoaka an'Andriamanitra dia ho atsangana vetivety hibanjina an' Jesosy amin'ny voninahiny sy ahita ny voninahitra tafy izay nahatoko sy nakato. Tsy androko izany fotoana izany. Inoko fa tahaka akoho ianao aoka hifampivavaka isika mba samy afaka amin'ny fahalemena izay mbola mahazo antsika mba ho isan'izay ho vonina amin'izany fihevian'i Jesosy indrainy amin'ny rano lahatra izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.